fahafantarako amin'ny poste money dia fandefasana taratasy. Ako mety vola. Fahafantarako ny poste money dia tiré d'argent ohatran'ny kasipandretra rehetra makavolana amin'ny kasipandretra rehetra ihany. Fa izy fotsiny eny amin'ny poste nangalana azy. Izay fahafantarako azy. Ny fahafantarako natao hoe poste money dia mitovitra eo amin'ilay retrait makasy point ihany izy, saingy hoe amin'ny poste money azy zany dia ny amin'ny poste ianao no maka vola, zany hoe makeny ianao dia miteny maka vola amin'ny poste. Dia ohatr'izay no fahafantarako azy zany hoe poste money zany. Afaka manao an'izany daholo ny rehetrarehetra fa tsy mifidy tsarany io fa afaka manao an'izany daholo. Fahafantarako amin'ny poste money zany fandefasam-bola. Manana page Facebook koa ny poste money. Ao ianao mijery azy. Ny poste money dia vokatra vaovao ho an'ny poste ary natao handefasam-bola ary mora indrindra izy raha samy fandefasam-bola. Voalohany amin'izany dia afaka mametsaka vola ianao dia afaka maka vola ary ny fametsahana vola dia tsy sara farany izay tena mora indrindra ary afaka manao transfert d'argent ianao any an-trano tsy misy sarany. Maka vola dia tsy misy sarany ihany koa. Faharoa koa izy raha tsy manana compte poste money dia afaka handefasana vola ihany koa. Zany hoe manala amin'ny fahasahiranana mihitsy izany izy eo amin'ny resaka fandefasam-bola sy fakana vola. Manarak'izay koa izy afaka andoavana fisotron-dronono ho an'ireo be andro dia rehefa maro ny mpanjifa efa manjifa an'izany amin'ny fisotroana ronono. Afaka ipehana ny jirama ihany koa ny poste money. Raha hanokatra compte poste money ianao dia afaka manokatra amin'ny toerana izay misy anao amin'ny alalan'ny application. Raha ohatra indray ianao nantona amin'ny poste dia tsy mampaninona fa photocopiana karapanondro dia karapanondro dia numéro telefona sy adresse mail dia afaka misokatra amin'ny comptenao.